efatra amby roapolo sy dimy amby roapolo desambra efatra amby roapolo amby roa arivo olona efatra namony aingy ampolony hôpitaly tao ministère judiciaire. FJKM Noely efatra amby roapolo amby roa arivo amintsika Andriamanitra fantatra hoe olavlove molatsiny FFKM Noely efatra amby roapolo amby roa arivo miantso amin'ny fampihavanana sy ny tavatra Andriamanitra. Fa mialo ireo dia hiaraka amin'ny Germain Menjanary sy Fanira Zafy Manantany isika ampatsiay sy andinika ny toetra ara-politika tamin'ity taona efatra amby roapolo amby roa arivo adiva hifarana ity. Manatra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy amin'izao riva izao tonga soa atao anatin'ny fotoana izay anomezana antsika indray ny vaovao sy ny fampitinana ny zavatra nitranga tamin'ity taona ity ny makasika ny tontolon'ny politika teto Madagasikara no resantsika ho an'ny androany amerina ihany koa ireo zavatra nitranga manodidina izay tontolon'ny politika tamin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity Zafy Manantany no vahintsika androany izy moa dia mazava ho azy fa mpanao gazety no sady mpamakafaka ihany koa manoloana izay toedra raha-pirenena izay miaraba ny Faniry. Miaraba ny Germain Menjanary dia miaraba antsika mpanaraka ny fandarana ao anatin'ny tsy hainy taona efatra amby roapolo sy roa arivo ny tena koa na eto aterina na any ampitan-dranomasina dia maniry ihany koa zany ny fitanin'ny farany taona mahafinaritra sy hiatrika ny taona vaovao dimy amby roapolo sy roa arivo sady miaraba ho an'ny rehetra ho an'ny kristianina indrindraindrindra na vita ny fankalazana ny krismasy zany tamin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Germain. Ya, raha manana izay fiarabanina ho antsika vahoaka malagasy atao anatin'izay fahavitana ny fetin'ny krismasy izay ho resantsika ny tontolon'ny politika Fanira Zafy Manantany manodidina indrindra ny fifidianana solombavam-bahoaka izay natrehantsika tamin'ity taona ity tany no efa nahitana trangan-javatra maro izay ihany koa no anomezantsika fampatsiahivana kely aloha ho an'ny mpijery sy mpanaraka ny fandarana amin'izao ariva izao fanazavana izay nataony mpisolo vava ny antokotiko Madagasikara manona indrindra izay fifidianana ho solombavam-bahoaka izay ndao ara avetrany ary aloha izay. Ny fahasamihafan'ny vokatra eny am-pelantanana ny délégué-ny candidat sy ny vokatra voakan'ny SRMV na ny CENI no hitarafana fa tena nisy tokoa ny osika sy ny fanovana ny isam-bato nandritra iny fifidianana solombavam-bahoaka iny ho ny mpisolo vava mahita raha Eloara tefo mahefa mijoro. Ahoana ny afahanay manaporofo an'izany? Ny afahana manaporofo an'izany sotra ihany nisy efa voaporofona izy io nandritra ny fotoana ny confrontation des PV natao teo anivon'ny CENI fa fantatsika tsara fa tsy afaka ny valaparana izay fangatahana izay confrontation des PV izay teo amin'ny PV ny ampelantanan'ny candidat zany sy ny PV ny CENI tamin'ireo fotoana indray rehefa natao confrontation dia nisy ampahany hita ary voaporofo fisiny izay fanovana ny résultat izay fa rehefa nivoaka iny résultat provisoire iny dia nisy ny fanaparitahana tany amin'ny site ny CENI zany andreo résultat ny élection législative iny bureau de vote par bureau de vote tao anatin'izay no nafahana zany ny identifier na nijery na mantatra an'ireo bureau de vote izay tsy mitovy tamin'ny navoaka ny PV ny ampelantanan'ny candidat izay zany no nahitana an'ilay tsy fahatombanana na lay fanovana an'ilay izy. Distrika maro no nahitana io fanovana isam-bato sy finiavana nanodina ny safidim-bahoaka io rehefa tena nojerena sy noadiadiana lalina ireo vokatra azo sy ny taratasy firaketana antsoratra isaky ny birao fandatsaham-bato ho ihany ity mpisolo vava ity. Ohatra zany zao raha tany amin'ny distrika ny Iosy ohatra no resahako dia raha 2 na roa ny voix obtenu par l'un des candidats zany dia gaga zay fa rehefa aveo lasa mivadika 102 le izy. Eo ihany koa ohatra hoe 45 dia lasa nivadika 445 zany hoe ny fanovana résultat ohatra zany tahaka an'izany koa ny zavatra nitranga tany amin'ny bureau de vote sasasana tany Ambatondrazaka tany Parafaravola tany Vondrozo sy ny sisa miova tanteraka mihitsy zany ilay safidin'le vahoaka tao anivon'ny district.
raha fitinina nametraka taratasy fitoriana teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana avokoa ireo kandida ny firaisankina avy amin'ny distrika maro nahita sy nahatsapa ireo endrika fanodinana ny safidim-bahoaka ireo. Nambarany mpisolovava fa anjarany ACC no manapaka sy mandray fanapahan-kevitra araka ny lalàna sy mifanaraka amin'izay fitoriana napetraka ireo kandida. Hatreto raha ny vaovao avy eny amin'ny ACC dia anjatony maro ireo fitoriana tonga, mbola tsy afaka manome ny isa mazava nefa ity androm-panjakana ity, saingy manana adidy kosa mamoaka ny andinidininy amin'ny takelaka sy amin'ny tranokalany. Ya, zay ny amin'iny fanira zafy manantany niarantsika na eno sy nandre ary nanaraka teo ny fampahafantarana sy ny fanazavana moa zany izay nataony mpisolo vava ny antokotiko Madagasikara tao anatin'ny izay hoe fiatrehana ny fifidianana hosolom-bavambahoaka izay. Ho an'ny fanira zafy manantany manokana amin'ny mampamakafakanao ahoana ny fahitanao an'izay hoe fizotra ny fifidianana hosolom-bavambahoaka teto amintsika iny satria ireny zany no zavatra nitranga makasika ny resaka osoka sy ny alabato tamin'iny fifidianana iny. Ya, raha miresaka fifidianana antsika zany amin'ny akapobe mihitsy de te hampatsiahy ihany azy ihany ny Germaine Menjanary amin'ny hoe ny atao hoe fifidianana de zotra io zany, zotra mialoha mandritra ary aorian'izay fifidianana zay. Ka ny zava-misy moa zany fatao maneran-tany de zao ahoana no ahafahana manatsara n'ilay zotra amin'le lalana ale zany. Raha miresaka fifidianana ny voalohany indrindra tsy afa-misaraka amin'ny fifidianana de eo amin'ny fikirakirana ny lalàna, de vita zay de eo amin'ny fikirakirana ny arabola, ny fikirakirana ny olombelona zay hanatotosa amin'ny fifidianana dia ny fitaovana rehefa avy eo dia indrindrandrindra ny androm-pifidianana na ny jour J zany. Ny zava-misy hatramin'izay de hoe naninona no toy izao ny zava-misy ara-pifidianana eto Madagasikara zany. Fifidianana solombavambahoaka no nanombohan'ny Germain teo fa tsy maintsy ho tonga ny fifidianana communal tsika fa ny tiako tenenina fotsiny de hoe iza no mpikarakara fifidianana eto Madagasikara. Ny mpikarakara fifidianana eto Madagasikara de ny voamera-pirenena mahaleo-tena misahana ny fifidianana na ny commission électorale nationale indépendante zany. Tao aorian'ny taona 2024 zany de ny fanaiky ny vondrona politika samihafa fa andao hametraka voamera-pirenena mahaleo-tena misahana fifidianana isika zany. Ny antony de hoe satria tsy de mahatokontsony ny fomba fikarakarany fitondram-panjakana ny fifidianana zay ny fanjakana ny karakara ny fifidianana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny antany reo mpisehatra politika tamin'izany fotoana andro zany talohany 2024. Zany hoe zay fifidianana rehetra tany aloha-tany zany hatramin'izay nisin'ny repoblika teto Madagasikara dia tsy nahatoky ny fomba nikarakarana azy zany ny fomba fanaovana politika. Zay moa zany rivotra taoriana ny 2024 zany de niendahana teo anivon'ny ministeran'ny atitany zany zay dia nomena voamera-pirenena mahaleo-tena misahana amin'ny fifidianana. Taloha de nisy ara lay hoe ministeran'ny atitany mikarakara ny fifidianana de misy le CNE zay misy voamera ihany koa zany manara-maso momba ny fifidianana fa nanana andraikitra bebe kokoa izy zany taoriana ny 2024 zany de hoe tena voamera-pirenena izy no mikarakara n'le fifidianana. Saingy mbola tsy mahaleo-tena izy satria eo amin'ny lafiny fanapahan-kevitra de mbola miankina amin'ny fanjakana mpanotanteraka, eo amin'ny lafiny famoahana arabola mbola miankina amin'ny fanjakana mpanotanteraka zany, ary tsy mbola manana ihany koa teti-bola afaka hiasana madidio izy fa miankina amin'ny fitondram-panjakana sy miankina amin'ireo mpiara-miombonantoka zany. Fa le zotra resahako eto zany de hoe raha ohatra zany nisy faharatsiana zany ny fikarakarana ny fifidianana tamin'ny fotoana zay nametrahana an'le CENI de heverina zany fa tokony ho tsaratsara am'izay taty aoriana. Ohatra zany andray faran'izay akaika CENI te ohatra tamin'ny 2010 zay nikarakara fifidianana lalam-panorenana de tamin'iny le misy fanapahan-kevitra tampotampoka dia rehefa vitsy de vitsy mpifidy satria niterena tamin'iny andresiny eny zay lalam-panorenana ny repoblika fahaefatra am'izao fotoana zao tamin'ny volana novambra 2024 dia namoaka fanapahan-kevitra tampoka ny CENI tamin'izany hoe tsy mampaninona kara-pokotany ahafahana mandeha mifidy zany. De ny kian'ny rehetra zany hoe tsy ohatran'izany natao hoe fifidianana
satria lasa tsy mitoetra araky ny tokony io zany a lay tena zosy fahafahana hifidy ao anatin'ny fangararana fa lasa mampiakatra fotsiny any le taux de participation izy ary tsy voasoroka ntsony izara ny olona afaka mifidy ara-dalàna sy nefa avy mifidy kanefa mbola mieritreritra andeha hifidy indray zany a satria te hampiakatra am'ilay isam-bato an'ilay olona zay nampandany an'le lalam-panorenana tam'izany fotoana androany zay ianantsika am'izao fotoana zao de tokony natsaraina zany ny 2013 be da be ny zatra nitranga fa ino moa zany a napetraka ny amin'ny hoe ndao ara rehefa nisy ny olana tamin'ny lafiny hoe niny sy ny sisa de nasiana an'ilay CES commission électorale spéciale zany a tam'izay fotoana andray na vomera mpifidianana manokana zany a zay amsahana fifidianana hitsara zay ihany endahana teo anivon'ny ACC aloha zany zay fitsaran'izay fa tsy niala lavitra tamin'ny ACC ihany le CES tam'izany fotoana androany de nanaraka ny rythme ny communauté tsika de taorianan'iny zany a everina zany fa nisy président zany a zay anivoaka tamina fifidianana zay amina crise zany tsika na élection na sortie de crise 2014 zany taty am 2018-19 fatatsika ny zava-misy olana ara-pifidianana zay no terena tsy maintsy handresainy lay mpitondra fanjakana zay am'izao fotoana zao tafapetraka indray zareo zany tam'izany le adevitra momba ny doublon ary nananganana ny commission d'enquête parlementaire mihitsy hoe nisy doublon sy nisy fampidirina fitaovam-pidina teto Madagasikara de betsaka zany a ny preuve nentin'ireo candidat nyvondrona tam'izany fotoana andrzany hoe tena tsy ara-dalàna ny fifidianana iny saingy na de nanohatra an'izany ary mifanoelina tam'izany fotoana androany a dia natanjaka teo anatrehan'ilay hoe nisy ny fisina force zany a sy fisiny zay hoe tena tosika ny amin'ny hoe tsy maintsy ampandaniana zany a kotikokoty zany a an'ilay fitondram-panjakana tam'izany ary fatatsika moa zany misy an'ilay hetsiky ny solombavam-baoaka de nisy premier ministre tafapetraka tam'izany tam'y volana jona de tena nanao ny tena aintso zavatra mihitsy a niaraka tany teo anivon'ny atany zany tam'izany fotoana andrany nanosika an'le candidat tendrareo apetraka taty amin'ny taona 2024 fa na izany ny vondrona européenne nametraka an'le tourmarque na recommandation reto anatsarana fifidianana ary sadeky ihany koa sadeky ihany koa nametraka an'izay ny union africaine ihany koa nanana fomba fijeriny zany fa nge ny tena nisongadina moa zany a dia ny teo anivo ny volony européenne ny sadeky sy ny union africaine manana an'le protocole zany hoe lay fepetrarana mba hahatsara ny fifidianana ty Afrika zay manko ny antony nananganana an'le commission électorale nationale zany misy ny indépendante aty amitsika zay fa any amin'ny firenena sasany tsy misy an'le fa aty amitsika misy an'le zany le hoe indépendante zany mbola adevitra manokana ny am'izany hoe tena mahaleo tena tokoa ve zay zany le zotra tiako resana hoe raha ohatra zany isy tsy nentiny tany aloha de manatsara zany ny ataony aty aorina tapitra mandaha teo le CENI teo aloha zany a de nisy indray zany a ny CENI vaovao zany de le CENI vaovao zany ny ataon'le CENI vaovao zany a dia ny everina zany hanatsara n'le zavatra tsy nety nataon'le teo aloha zany de tamy présidentielle zany telo amby roapolo sy roa arivo ny zavatra tsikaritsytsika de nisy feno voahafa indray natsangan zavatra hafa indray Germaine Menjanary inona ny zavatra hitatsika tam'izany fotoana andrany de hoe zao lay fahafahana mirotsaka ho fidina mihitsy no tsy nanana an'izay lay candidat lay lany filoam-pirenena am'izao fotoana zao noho lay hoe tsy ara-dalàna zany ny fizakany ny zom-pirenena mahamalagasy azy de voany amin'ny fandrotsahana ny antota-taratasy ho fidina hitovy laharana am'ireo candidat rehetra izy de tsy afaka mirotsaka avy hatrany de adevitra be tam'izany fotoana andrano certificat de nationalité de nafempenina de nikaroany rehetra iza name an'le certificat de nationalité azy satria fantatry ny rehetra nivoaka ny antota-taratasy volana vitsivitsy mialohan'iny fifidianan'iny ny amin'ny hoe mizaka ny zom-pirenena frantsay le filoham-pirenena am'izao fotoana zao zay candidat tam'izany fotoana androany ary tsy mbola voafafa mahazom-pirenena frantsay azy kanefa ny lalana malagasy dia tsy manome fahefana olona iray rotsaka raha ohatra ka tsy mizaka mahadidio ny zom-pirenena malagasy dikan'izany tsy azo atao zany manao an'izay double nationalité zay nanao an'izay nefa izy fa akana zom-pirenena frantsay zay tamin'ny alalan'ilay hoe naturalisation zany de adevitra be misy zany teto Madagasikara tamin'iny taona telo amby roapolo sy roa arivo iny
fa tsy vitan'izay le izy miforcena le izy nandeha tetỳ anivon'ny androm-panjakana ny eken'ny ACC le izy fa ny fomba ihany koa rehefa nametra-pialana ny takiny lalam-panoloana lay candidat zay filohan'ny repoblika ka ty amin'ny taona 2024 de tena ampelatana ny gouvernement tampoka le fahefana am'lay hoe intérim zany au lieu de tokony hoe ny président ny anteny merando olona no hitatana an'lay fitondrana zay vonjimaika zany de nisy filazana ny amin'ny hoe de tsy afaka mitatana an'io ny filohan'ny anteny merando olona no ny antony ara-pahasalamana sisisa taty aorina nivoaka tamin'ny fanginana lay filohan'ny anteny merando olona matanjaka olona normal tsara fa tsy maliny iny no terena zao ny zavatra nitranga tamin'izany fotoanandro zany tampoka teo indray rehefa betsaka ny adevitra dia nisy fanendrena lo olona moa zany tamin'ny fotoanandro iny dia nisy fanonganana n'lay filohan'ny anteny merando olona tena ampelantanana filohana anteny merando olona hafa indray lay fitantanana n'lay fanjakana zany sady nisy ny apahan'ny fanjakana tena ampelantanany gouvernement zay tsara dalàna zany no nisy apahana fanjakana tena ampelantanana n'lay filohan'ny anteny merando olona zay napetraka maimaika zany tamin'ny fotoanandro iny zay mbola tokony nahara-dalàna n'lay filohan'ny anteny merando olona teo aloha zany rehetrarehetra zany endriky ny tsy ara-dalàna zany nitoeriny teo anivon'ny collectif de candidat zany ary nisy iny zay hetsika fotsy zay kanefa iny tereko masaka moa le fifidianana nampiasa hery faran'izay zoko ny fitondram-panjakana nampiasa ny fahefana teo an-tanany ny mpitatana vonjimaika ny teo anivon'ny ACC koa moa zany tena azo lazaina hoe nanana an'izay hoe fironina politika zay tamin'ny zavatra nitranga dia reny hitatsika reny tafapetraka le fitondram-panjakana naroso aloha zalia investiture raha tokony taty amin'ny volana janoary de nitsangana le gouvernement tonga ndray tsika taty amin'ny fifidianana solombavam-boaka raha ohatra zany nisy lesoka teo am'lay hoe intérimaire zany nisy lesoka teo am'lay condition d'éligibilité zany lay fahafahana mirotsaka teo am'lay candidat filoham-pirenena sy lay olana ara-pifidianana rehetrarehetra mihitsy ny rehefa nandeha am'izay lay opération électorale nandritrin'le jour-J de mba nieritreritra zany tokony mba handamindamina le CENI zany tokony mba hanatsara n'le zava-misy za zany tsy resaka tsony ny problème na refonte za tsy resaka tsony ny olana nitranga nandritry ny androm-pifidianana ny PVS ny sisa na dia lalao baolina rery teo ara lay candidat niaraka tamin'ny fitondram-panjakana satria moa tsy de nisehatra tamin'ny raha-pifidianana zany tete anivon'ny collectif zay niarahantsika malala tamin'ireny fotoanandro reny fa tena boycotté an'le élection na de nisy sombony ihany ara vitsivitsy niatrika an'izay fifidianan'izay zany taty any législative hitatsika nambara ny mpisolo vava ny antokotiky Madagasikara sy ny fanoherina teo ny zavatra mitranga reny ane tena hoe fiemorany fanatanterahana fifidianana mihitsy Germaine Menjanary taiza teto ambonin'ny tany no ahitanao an'izany efa mametraka ianao voamera-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana zany hoe mba hiantoka ny fahadiovana ny fangararana ny fanekeny rehetra ny fizorana amina hoe endrika ara-demokratika mazava tsara ny fifandimbiasam-pahefana kanefa tsy zany ny zavatra taratra ao mazava ho azy tsy mitovy ny PV eny ampelantanana ny candidat solombavam-boaka tsy mitovy ihany koa ny fivoahany vokatra zay avoaka ny SRMV de iny navoaka ny SRMV iny no narahany tety anivon'ny androm-panjakana zay namoaka n'lay valim-pifidianana amin'ny fomba ofisialy zany teo anivon'ny ACC tsy tatsika ny zava-misy tany Vondrosa zava-misy tany Aparafaravola ny zavatra ny ainana tany Ambatondrazaka maro be zany ny tranganisy ara-pifidianana ny tany Ambato Finandrana zany rehetrarehetra zany atsika ilazana any amina hoe tsy fanatsarana an'le zotra-pifidianana nataon'le voamera-pirenena mahaleo tena misana fifidianana fa to fanamafisana an'lay endrik'lay osoka sy lay halabato zay tsy manome antoka eo am'le fifandanjany ny samy candidat sy ny aminy hoe fitovian'ny riska sy ny rejiky eo amin'ny samy candidat ny fisian'ny bulletin précoce na voamarika mialoha zany koa tranganisy zany ny fisian'ny bourrage na urne zany koa tranganisy zany ny fisiany zany hoe ahoana ny eritreretanao an'izany ny lalàna ny miantoka ny maha-candidat sy ny tsy maha-candidat ny olo-pirenena iray fa eny am-piandohana vao mametraka n'le antota taratasy misy ny fisamborana
mialohan'ny fametrahana tota-taratasy mitranga amin'ny fampirorona samy hafa amin'ny alalan'ny redressement fiscal, fandrangarangana dossier samy hafa de voatery miafina zay mety ho candidat zay mety manana herijika faholany any amina circonscription électorale. Nitranga zany tamin'ny élection législative 2024 teo. Ary ao anatin'ny fametrahana tota-taratasy misy ny samborona, misy ndray efa mandeha indray ny fikarakarana fiomanana ara-pifidianana voatery mialan-darana le candidat no mitery sy no antsojay samy hafa mahazo azy. Ny aina sy nisy teto Madagasikara avokoa zany rehetrarehetra zany hoe tsy kilalao ara-pifidianana demokratika mihitsy zany no nisy teto Madagasikara. Germaine Menjanary azadina koa fa nirazafy manantany fa gouvernement démissionnaire no isan'ny nanapa-kandidaty na nataterahana ny fifidianana solom-bava-bahoaka tamin'ny fotoana reny zay nampiteraka resabe fa ho anao manokana manaona ihany koa ny fahitanao an'izay hoe zay zotrany rehetrarehetra zay hoe inona ny mety misy fifandraisany ve ny amin'izay rehetrarehetra zay mba hatongavany anatin'ny resaka osika sy ny alabara ka zay le zany iny moa zany lay tamin'ny présidentielle de mibako avin'lay gouvernementa zany lay fitantanana vonjimainka ny raharam-pirenena zany taty amin'ny législative tena marina mihitsy ny fampatsiahivany Germaine Menjanary ary zay koa ny antom-pisiny le fandarantsika tsy hay 420 gouvernement efa nametra-pialana no mandray fanapahan-kevitra miantso ny vahoaka handatsabato amin'ny convocation des électeurs sy tsy vitan'izay fa didim-panjakana maromaro zay manko le hoe processus électoral zany misy asa tandrefon'ny lalàna de misy fanapahan-kevitra marobe zany raisina zany. Inona ny antony? Mazava be zany fa fifangaron'ny fitantanana ny raharam-panjakana zany tsy fahatokisana intsony zany ny amin'ny hoe hametraka tompona andraikitra hafa zay tena takiny lalàna handray fanapahan-kevitra. Ary fahatelo de zao efa tsy firarahina ntsony ny endriky ny fanjakana tandalàna fa efa tena manao zay daniny kibony zay tiany atao le mpitantana ny firenena am'izao fotoana zao. De gouvernement zay efa nametra-pialana zany no maka fanapahan-kevitra dikan'izay ny acte fanandrify tamin'ny fifidianana iny raha ny tokony ho izy de tsy araky ny lalàna. Za zany mbola tsy miditra amin'ny acte ny gouvernement fa ny acte ny raisin'le gouvernement démissionnaire azotsika tadiavina ny archive zany hoe ovinany nametra-pialana le mpikambana anivon'ny gouvernement de nanahoana sy nanahoana ny fomba nanendrena n'ireo mpikambana vaovao handrafitra an'le gouvernement fa naninona izy ireo nandray fanapahan-kevitra ho an'izay didim-panjakana izay kanefa ary tsy azo tanterahana koa ny fifidianana raha tsy misy ny didim-panjakana indrindrandrindra amin'le convocation des électeurs. Resaka fonctionnement, resaka modalité, ny resaka conscience, ny contribution zany zavatrafo zany fa eo am'le hoe didim-panjakana manaiky mifidy andatsabato tamin'ny vanina ny mpifidianana tamin'ny volana May 2024 de avy hatrany zany de tonga de mandringa le fifidianana de hitantsika iny renydray avy eo no niteraka olana tamin'ny fandaminana ny raharam-pifidianana ray manontolo. Bulletin précoce ny aty iny tena mahavarina mihitsy. Ahoana moa no fomba ahafahan'ny candidat ary matetika amin'ny akabeany rehefa nare an'izay tsika efa nisy an'izany ke tany présidentielle 2018 hoe nisy fivoahana bulletin mialoha zay misy marque tandrifon'ilay candidat miaradia am'le fitondram-panjakana nisy zany miaraka amin'ny fanjakana nisy zany taty amin'ny présidentielle sy taty amin'ny législative de ny seniny efa zay mpikarakara ny fifidianana tokony mame antoka ny acteur politique, tokony mame antoka ny mpanara-maso ny fifidianana, tokony mame antoka ny mpiara-miombona antoka aminy zay mamatsy vola n'lay raharam-pifidianana hoe tena madio mangarahara azo antoka ekeny rehetra le fifidianana, tokony nanokatra fanadihadiana fa manginona teo anatrehan'izany seny satria ahoana ny hivoahan'lay bulletin fotsiny tsotro zao de nampilatanana candidat hafa ny bulletin azo ampiasaina tompoko mialohan'ny fifidianana zay zarainao anatin'ny vanim-taona fampelezan-kevitra de ny atao hoe spécimen iny zany natokana ho an'ny candidat hampahafantaran'ny candidat ny amin'ny toetoetra ny bulletin zany zay nampiasaina na hampiasaina ao anatin'le fifidianana de ampianaran'izy ireo ho an'ireo mpifidy azy hoe eto no marika tokony atao rehefa tonga ny valinandro mpifidianana
ny spécimen zany tsy afaka ampiasaina mandritra ny vanim-potoana mpifidianana ary na ny bulletin de vote iny ara dia misy sony zay vita atsapaka am'ireo solotena roa amin'izy 5 zay mpikambana ao anivony mirafandatsaham-bato fa maninona misy an'ilay hoe bulletin précoce na efa voamarika mialoha zany de tsy misokatra amin'ny fanadihadiana nefa raha tokony isy hanokatra fanadihadiana de seny satria ny fahamarina toeran'ny seny mikarakara an'le fifidianana manoloana izany bulletin précoce zany no enjeu zany hoe no tratran'izay hoe ho didiny ny adevitra izay pénal anie zany Germain kosoka halatra kolikoly ny ateraka zany bulletin précoce zany akoatrany hoe fanovana ny tarehy marika roa zao no nambaran'ny maître Eloi le am'tefo efa mijoro teo anaty PV ana candidat ary amin'ny SRMV izy lasa 200 570 mazava be any amin'ny PV ana candidat tonga ary amin'ny famoaham-bokatra rily izy 570 sy 700 misy tranga maro be ohatran'izany tamy toliara nisy trangan-javatra ohatran'izany koa asizay toliara faharoa menomenonana candidat tranga tany faritany toliara moa zay maromana kokoa zany morondava koa nisan'izay tranga nisan'izay koa morondava ny taraina ny candidat maro tam'izany fotoana zany reto daholy ny fiovana PV sy bourrage-na urne zay ny tranga tam'izany fotoana zany zany hoe tsy mihatsara zany le zotra mpifidianana fa miaratsy nanomboka tany an'le karapoko tany nanombohan'ny faharatsian'le izy de nandalo taty an'lay bulletin précoce de nandalo taty am'lay doublon na karapanondro 2018 iny doublon na karapanondro amatapitrisa de niodina lizy nakaty indray am'le tsy fahafahan'lay candidat mirotsaka noho ny lalàna fa manao koa forsinina ny am'le tsy maintsy mila andraikitra zay mahafiloam-pirenena zay le candidat dia tao anatin'iny misy olana ara-pifidianana maro be zay nresantsika hoe ny gouvernementa ny antenumerandoolona ny fomba nikarakarana fifidianana ny resaka refente lisy mpifidianana io moa zany de efa tena manahirana hatram'izay de miaratsy indray le izy taty am'le législative de communal voamaika miaratsy tena miaratsy Germain menjanary ny communal raha ohatra ka azontsika resana iresaka an'izay communal zay mihitsy tsika fa mampatsiahy kely fotsiny hoe tam'ireny taona 2024 reny fa nirazafy manantany no nampiteraka resabe ka natonga n'lay fanesorana ny filoha-lefitry ny seni tam'izany fotoana zany rehefa namoaka fa hoe nisy doublon tokoa ary nisy tsy fahatomombana ny lisy mpifidianana tam'ireny fotoana ireny resaka ny communal tsika ary ampita tanteraka ao anatin'ny resaka communal ndao aloha rahantsika ampisehoantsika ny reto mpanaraka atsika ny fanadiadiana sy ny vaovaonangonina zany nandritra ny andro mpifidianana zay Vatan-dehilahy maromaro no nanao izany tetỳ Befiloha-Ambodirano. Raha ny fitantaran'ireo tao an-toerana dia tonga hifidy ireo saingy tsy misy kara-panondro ary tsy nanana kara-pifidianana sady tsy voasoratra ao anaty lisy mpifidianana daholo. Nihitatra hatrany amin'ny fikasihan-tanana ny fifampiresahana mahakasika izany. Voankazy tanana ny kandida mpanolontsaina iray tetỳ an-toerana. Dia kasi tanana fandroany iray ny olona miresaka aminao ary. Fampikas tanana kosa aloha tsy mety. Sady ampikas tanana ianao manompa reny eo manambany eo mantsy. Fangahy ianao tsy mety fampikas tanana kosa. Fampikas tanana kosa tsy mety na inonino amin'io candidatie misy azonao teneny zao fafony sary afaka fampiresaka tsika fa le akasy tanana sy namery tontolo zava-nisy teto Befiloha-Ambodirano zany de zao tonga avany ny député Irmar zay vao fidy eto amin'ny boriboritany fa efatra rehefa tonga avany izy niaraka tamin'ny olona maromaro de nijanona teo ivelan'ny bureau de vote vita zay lasa izy nivoaka rehefa mivoaka izy de miverina indray niaraka amina 4-4 anankiray miaraka amin'ny andiana tovolahy maromaro niaraka taminazy rehefa nidiny 4-4 reo tovolahy reo
dia azonay sary daholo ny zavatra rehetrarehetra. Dia lasa izy namonjy toerana mangingina tato amin'ny centre de vote Ampefiloambodirano. Rehefa namonjy toerana mangingina izy dia natononay satria amin'ny mpanaramaso anay dia natononay izy. Rehefa natonona nefa izy dia hoe inona ny ataonareo aty, moniny eto Ampefiloambodirano ve anareo? Dia zareo fantatra moa zany fa tsy poniny ety satria ny olona ety dia fantatra satria izay teto niteraka, teto ny nisy anay ary eto izay mipetraka. Dia presque fantatra daholo ny olona fa ireo olon'ireo kosa nefa dia tsy tiako ny manamarika fa TMS izy ireo. Rehefa tonga teto izy dia nanontaniana hoe fa ahoana no tonga eto nareo? Dia valiteny anavina moa ny azonay. Nataony resaka rehetra dia nangatahany zareo nivoaka. Rehefa nivoaka, navoaka amin'ny tandro filaminana moa zany zareo dia nivoaka izy. Dia afaka kelikely iny nisy 4-4 anankiray indray tonga. Candidat CM miaraka amin'ny Irmara hono Uranga io. Rehefa tonga teo ilay 4-4 anankiray dia milaza dia nanome baditra izy. Rehefa nanome baditra izy ho ampiasain'ilay olona izay navoaka anay teo aloha dia nalainay sary. Rehefa azo sary izay dia izay ny antony natezitra azy. Ary ny zavatra mampalahelo dia tena manao lohamboto tsotra izao ilay candidat satria candidat hono izy. Tsy tena tsisy nizaniza atahorany io satria izy zany no enjana. Tsy vitatreo fa rehefa tsy nahavita ny sitrapony izy ireo dia niantso namana indray fa tandeha hatrany hibodo ary tsy maintsy andatsabato ao an-toerana. Fa hoe tsy tokony hakasary anazy izay zavatra nisy nefa dia azonay antsara daholo ny zavatra rehetra. Nangataka izy hoe fafana ilay izy fa izay tsy nanaiky hatramin'ny farany. Rehefa izay dia nanampiko mpiaramonina sy ny olona nanatrika an'ilay zava-miseho rehetrarehetra dia navoaka ireo olona eo. Rehefa navoaka izy dia niandro teo ivelan'ny vavadin'ny bureau de vote. Rehefa niandro teo ivelany izy dia nisy namana hafa tonga indray avy eo namandry zareo ihany. Dia mbola ohatran'izay ihany zany ny zavatra kasainy atao. Zavatra mampalahelo dia izao. Misy mihitsy olom-pirenena tsy tokony andatsabato ao an-toerana kanefa nanefa izany hoy ny nanatry maso. Nanao antsoava araka izany ny mba hijerena sy hanaraha maso ny faritra iva rehefa tonga ny fotoam-pifidianana ity kandida mpanolontsaina iray ity mahalona ny tsindry sy ny raha matahorana atao taminy. Ny tanàna iva tahaka izao no toerana anankiray hiasan'ny mpangala-bato ary tokony tena mba jerena sy arahan'ny tompona andraikitra maso fatratra ny faritra iva. Izy ireo ve hoe tonga teto hikasanao inona nakorotana fotsiny hifidy ny fikasana izy ireo satria efa nanatona bureau de vote tany amin'ny takitakony izy andeha hifidy ary teo ny nanakananay azy. Misy eo amin'ny firy heure zareo ny tonga voalohany teo amin'ny 5:30 lahy eo, ny tonga faharoa teo amin'ny 20 lahy eo. Ny ankoatran'izay mbola nisy tonga hafa teo milaza fa tompona andraikitra, milaza fa hoe olona manam-pahefana. Sandoka koa zany zareo zay. Izy aloha zany tompona andraikitra manam-pahefana koa moa zany izy fa ny mampalahelo dia misalotra ny volomboasary izy. Tsara mariana ihany koa fa tsy ampy ny fehezana bileta tokana isaky ny efitrano ho an'ity fitoerana ity. Ka miisa 12 be izao ny fitambarana izany ary efitrano telo amin'ireo efitrano 12 ao an-toerana ihany no ampy bileta. Andehandelahy miisa 9 no tonga nanakorotana ny bureau-mpifidianana teny Anosibe andrefana voalohany. Tsy mitondra karatra mahampandray anjara ary tsy tafiditra anatin'ny bureau-mpifidianana izy ireo ary tonga nandrahoana ireo mpanara-maso-mpifidianana. Tetsy andanin'izany, misy ihany koa ny olona tsy tompona andraikitra misahana makasika ny fifidianana kanefa mibaiko sy manara-maso ireo olona misehatra ao anaty birao fandatsaham-bato. Teo ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny zotra-mpifidianana atao anatin'ny birao-mpifidianana. Efitrano 9 amin'ny 7 amin'ity toeram-pifidianana ity no tsy nanaovana ny atsapaka ary saika tsy nisy azy izany raha tsy nisy ny fifampiresahana maharitra. Eo ihany koa ny mbola fizarana kara-mpifidianana trany amin'izao androm-pifidianana izao. Ny zava-nitranga aloha zany ny maraina
raha tamin'ny dimy ny eritreritra dia hoe isy ny atsapaka nefa moa tato amin'ny salina ay zany sy ny bio no nanaiky fandaminana n'le hoe isy atsapaka dia natao fa ny tamin'ny sisa zany dia efa nisy olona atao hoe zay nefa tokony andraikitra manao an'le izy fa tsy misy atsapaka ntsony fa efa nataonay. Misy élément gros bras zareo zany nalefa ny teto somary ohatrany nanakirotana ny lavaniny ihany efa mailo zany ny tompony andraikitra rehetra eto fa nahazo formation dia nanilika anjareo dia somary niala kely izy tamin'ny sisy zay izy vao maîtrisena ihany le situation teto na dia efa niatso ny lehibe tany anany tany hoe avidy zareo fa misy ohatran'izao teto fa niala ihany izy tonga dia fantatra mihitsy hoe entina nanakirotana teo mivalona teo ngamby izy teo valona teo ngamby izy eo misy mbola nijanojany nary teo fa hitany efa tsy naovoka izy dia mikisaka ihany izy farany hitany hoe mailo tsara daholo ny teto. Nandrahoana izy nahita anankiray sy nanao badja teo le olona nitako observateur tokony isy todolo moa zany araka ny fifanana tany dia nisy olona mandray andraikitra mafana foty dia nilamvany hoe mialahy ngia teo fa tsy manana badja mialahy nina teo dia niteny olona hoe ary ndreo fa tsisy mahazo tombotsora mikorotana io zavatra io tsisy mahazo tombotsora ohatra ka mikorotana le izy ary ny tena nafantana mihitsy tsika hoe maty ny amonon'le bureau de vote ny tena anany hoe satria fantany hoe lasa le ireto zay le izy topoka amin'ny ankapobeny. Toy izao no porofo mampiseho fa feno tsofahatomombanana ny fifidianana izay natao ny 2 Desambra lasa teo. Toerana maro no nahitana bileta vita marika mialoha na bulletin précoce. Ankoatra izay, ny fahitana vatandelam-pitandro filaminana no mena fahefana ifidy teto Antananarivo na dia tsy avy eto an-drenivohitra aza ireo no andian'olona ka tokony tsy afaka nandrosabato teto. Nilaza nefa ny filohan'ny androany manoloana ireny osoka amin'ny baribary ireny fa tsy nahita ary tsy nafantatra ny fisiny izany nandritra iny fifidianana iny ny tenany. Miaramila manao izy zany. Nisy ordonnance niparitaka BDP ao tamin'ny anarana miaramila maromaro tamin'ny fifidianana rehetra. Tsy mahafantatra an'izany. Ka le miaramila na tsy fantatra raha misy miaramila ao anatina commune manatanteraka ny andraikitrany ao anatina commune dia tsy hitako ny antony hoe tsy mahara-dalàna an'ilay izy fa eto moa nareo miteny hoe miaramila za tsy mahafantatra hoe iza dia miaramila tisika ho teneny sa mahafantatra anareo ianareo. Ya nininana sesy ireo fanadiadina miisa telo ireo teo ny resaka osoka sy alabato teny ampefiloam-body rano ny teny Anosy be ary ny valiteny zay nataony filohan'ny seni amin'izao fotoana moa zany mahakasika indrindra ireo osoka maro be ireo mazava faniry ny fanazavan'ny filohan'ny seni teo fa hoe tsy mahafantatra izy ary tsy nahita nyregny karazana osoka sy ny hoe fatongavana mpitandro ny filaminana izy tenany mihitsy moa zany resaka zany hoe tsy fantako raha nareo nahita ozy izy fa za tsy nahita an'izany sady tsy mahafantatra an'izany ho anao manokana ahoana ny fahitanao an'ireny valiteny ireny sy hoe le vao hoe faratsitsika miditra ny anatin'ny resaka zotra-pifidianana. Za aloha zany tsy gaga mihitsy hoe raha zay ny valitenin'ny filohan'ny seni zany sarotra be azy ny aiky sarotra 7 senalina nena 68 000 ordonnance nge ny adevitra teto Madagasikara. Tsy azo atao manokatra lisy-pifidianana raha tsy amin'ny alalany ralina na ny refonta ary ny lalàna ihany koa ny mampanokatra sy ny mampanidy ny lisy-pifidianana. Adevitra ny zany tamin'ny 2018 ahoana tokony sokafana io tsy azo sokafana io. Adevitra zany tamin'ny 2018 nisy vondrona kandida maro be misy tamin'izany nitondra fanaikanana amin'io fikarakarana ny fifidianana tamin'ny 2024 tamin'ity indray mitoraka ity dia hoe misy mpifidy tokony ho voasoratra anarana kanefa tsy voasoratra anarana noho izany nomena lalàna amin'ny alalan'le ordonnance eo dia efa manahirana na ny fomba fotsiny aza nampiasana an'le ordonnance dia manahirana. Ny ordonnance tompoko tsy manome alalana ny olona ivelan'le circonscription tokony hanoratany anarana hanoratra anarana ao anatin'ilay fari-pifidianana zany hoe raha miresaka Antananarivo renivohitra tsika tsy miresaka mihitsy ny ordonnance hoe olona avany Ambatondrazaka, olona avany Itasy, olona avany Ambohidratrimo na olona avany Atsimon-drano Ampidiro ao Antananarivo renivohitra. Lisy-pifidianana Antananarivo renivohitra misy arrondissement enina misy fokotany 2 amby 20 afo zay
ka raha ohatra zany le olona nandritry ny fotoana zay nanoratana anarana an'ireo mpikambana handrafitra n'ilay lisym-pifidianana zany hoe reo olom-pirenena zany tokony ho hita ao anatin'le lisym-pifidianana izy satria zay ny zoany mba hanatanteraha'ilay devoir amin'ny maha olom-pirenena azy a de olona zay ato anatin'le farim-pifidianana izy ohatra Antananarivo renivohitra ny resantsika tsy voasoratra tao izy latsaka tao ny fanoratana ny anarana na adino ny napiditra azy amin'ny maha olombelona fotsiny ihany am'ireo mpiasa eo anivon'ny voameram-pirenena mahaleo tena misana fifidianana ohatra dia nomeny lalàna fahafahana izy afaka mampiditra ny anarana de iny mbola misy fivezivezena ary tsy collective izy satria zay mihitsy fa individuel zany hoe tsy mitambatra zany ny fomba fangatahana an'iny mba tsy isina osoka sy alatra fa amin'ny anaran'le olona raha izafaniry ohatra zany mangataka de amin'ny anarako entina ny fanamarinam-ponenako certificat de résidence entina ny karapanondroko de makany amin'ny seni eny anivon'ny district de eny anivon'ny district manome taratasy milaza fa tsy voasoratra ao anatin'ny lisym-pifidianana de reo antota taratasy reo avy eo hoentina makany fitsarana de mifitsarana ndray zany no mamoaka n'ilay ordonnance de iny ordonnance iny entina makany seni na foibe io na seni eo anivon'ny district de soratanao ny anarana de tokony mahazo karatra ara-dalàna zay inge ny lalan'le ordonnance fa tsy hoe misy lisitra marobe avoaka hivelan'le farim-pifidianana hangatahana hanoratana an'le anarana ao anaty lisitra Antananarivo renivohitra ny resantsika ohatra de hivelana Antananarivo renivohitra le olona nivoaka zany tamin'ny fahamoaham-bavao samihafa tany an-tambajotra sosialy fahamoaham-bavao ny fahitalavitra sy ny haino aman-jery namoahany rehetra n'zany hoe reto misy lisitra maro be mihitsiny ary presque mpitandro filaminana ny hoe ordre de mission mba leoleo ihany sainginy dia misy fomba fiasa amin'ny fanomezana fahazon-dalana amin'ny alalan'ny iraka nomena an'le olona raha ohatra zany ka élection présidentielle ny atao de territoire national iny zavabe zany zay zany hoe Madagasikara ray manontolo mahazaka an'le ordre de mission satria candidat iombonana io amina sistany rehetra eto Madagasikara zany fa raha élection législative sy communal le izy mbola misy adevitra ny fomba fampiasana an'le ordre de mission satria tsy hitovy ny candidat ato amina circonscription ho an'ny législative zany district no esana ho an'ny communal commune no esana mbola adevitra afo zay fa ty le ordonnance zany ahoana ny tsy ahafantarany seni satria ny seni nge ny nangataka hanokafana an'le listre amin'ny alalan'ny ordonnance dikan'izany ny seniny tokony hanoratra an'le olona afaka hividy kanefa ny seniny tsy malala ny fisin'le ordonnance dikan'izay tsy marina ny tsy fahafantarany seni an'izay fa ny tena marimarina kokoa de hoe manahirana azy no amaly an'ilay fahamarina n'ilay fisina ordonnance marobe zay nalaina tamin'ny alalan'ny lisitra niaraka collective sy misy olona zay tsy avy amina farim-pifidianana iray no tonga marobe hifidy de dikan'izay voakitika le lisym-pifidianana ny fahamarinany latsabaty koa voatohitoina ary ny zon'ny candidat tokony anana herijika mitovy anana vitana mitovy chance mitovy dia voatohitoina eo anatri an'izany rehetrarehetra izany zay nge le tiako tenenina hoe le zotra zany tsy niatsara raha ohatra zany nikianina fa inona tokoa moa nananganana an'ity senity Germain lazaina zany fa eny le ministère ny atany karakara fifidianana tam'zany de misy an'le bulletin multiple zany hoe le bulletin kely le 10x10 le carré kely sa 8x8 iny zany ny candidat nanatotan'iny de ny candidat rehefa hirotsaka hovidina izy amin'ny ambaratonga mpifidianana rehetrarehetra dia nanatitra n'iny bulletin iny zany tany ministère ny atany de ministère ny atany ray nanaparitaka azy tany amin'ny district de ny district manaparitaka azy any amin'ny commune sy mifokotany de misy paipaikadin'ireo zay mieritreritra zany fa endrika fangalaram-bato de zay ny nampiasainy nataony zay tsy nahatonga n'lay bulletin n'lay candidat hany amin'ny birao fandatsaham-bato de mampiasa n'ireo tompona andraikitra samihafa izy ny endrika fanerena moa efa tsy ferany zany saik pratique politique zany fa
eo ihany ko zany rehefa taterina zany lay PV na procès verbal zany zay miaraka feony iny am'le FDP na ny feuille de dépouillement zany de zao tampika eo na iny tsita na iny misy manafika le olona mitondra an'le vokatra na iny hoentana amin'ny lakana de hoe vadika ny lakana de very daholo apotika amin'ny PV rehetrarehetra sisy ohatrohatra zany zany le fomba nangalagara mbato tany alolo tany dia tateorina zany rehefa nanangana an'le CENI zany de hoe zany rehetrarehetra zany ho amboarina de aleo zany atao an'le hoe bulletin tokana fa à titre zany hoe mba manao an'le impression zany le candidat zay le hoe contribution dia misy an'le caution kely miverina iny rehefa tonga le 100 fa iny ndray mbola mahita hevitra ndray manao bulletin précoché iny ndray mbola misy mahita hevitra hafa ndray manao bourrage na urne mapiditra an'le bulletin de vote ao anatin'lay vata mangarara mbola misy mahita hevitra ndray mampanisony an'olo-kafa na amin'olo tokana ambadiky le bulletin de vote zay tsy manan-kery ny tena tokony izy nge akoatran'le PV raha ilainy lalàna de mila isaina mihitsiny lay vato ary amarinina mihitsy lay soratra ao ambadiky le bulletin de vote hoe ara-dalàna vety akoatran'ny confrontation de PV de mila fohena mila isaina sy amarinina mihitsy le bulletin de vote zay selena atao anaty valopy rehefa vita ny latsabato zany ny tena endriky ny famarina mpifidianana fa le izy oa ny ratsy de zao zany aty fifidianana communal tena fotaka tsy nahita fifidianana ratsy ohatran'iny a teto Madagasikara hatram'izay le izy tsy mihatsara le CENI zany a manana birao tena faran'izay vavety le CENI zany nomen'ireo vondrona zay mpiara-miombonantoka fiarakodia fitaovana fiofanana zany hoe mena azy daholo moyen technique moyen financier matériel ahafahany manatsara an'le asany le CENI zany manana am'izay personnel tena tsara tare afaka tena andrindrany ny asany akoatry ny CENI foy be misy ny CER niveau ny région misy ny CED misy ny CEC misy ny CLR misy ny agents électoraux tany fokotany le CENI zany rehefa tonga ny fotoana fifidianana misy NOVEC organe na vérification amin'ny enregistrement candidature misy ny rafitra samihafa de mbola misy mpanaramaso observateur solo tena candidat eo anivon'ny CENI misy ny SRMV amina recensement matériel de vote zany daholo anie le asa de rehefa mandeha ndray le fanisambato de tonga de scanena lay PV de tonga de mandeha connecté makany amin'ny CENI fa rehefa avy eo indray confrontena am'lay PV physique zany le fomba fiasa zany efa tokony tena tsisy mihitsiny zany ny endrika anomalie na hoe mety hoe tsy fahatomombanana fa tsy anomalie ngely izy fa tena fraude ordonnance io tabatabain'ny candidat hoe osoka sy alabaty io fraude ny dikan'izany raha ny fahitany faniry anazy zany tonga de hoe personne mihitsy no problème ao anatin'le CENI sa hoe eny fangaro le izy zany a ny CENI manko zany a maka statut mitovitovy amina androm-panjakana commission izy mitovitovy amina androm-panjakana tsy voalaza ny lalam-panorenana izy ny androm-panjakana nge de ny présidence ny gouvernement ny assemblée nationale ny Sénat ny ACC fa ty commission fa misy izy statut ana institution ihany tovitovy amin'ny rafitra samihafa zay ohatry ny CFM na salamzany ACDD ohatran'izany ny inona moa le resaka miaro ny resaka zon'olombelona ty ny resaka droit de l'homme CNIDH fa ity commission fa ny fahafahany rehetra iasa de tena nomena azy no moyen agogo ahafahany miasa vola be tsy toko tsy foroana zany moa de efa tsy resahana sy ny fitaovana za tsy miresaka tsony ny amin'ny hoe ny indemnité sy ny avantage azon'ny commissaire électoral sy ny sisa na ny secrétaire exécutif sy ny karazany zany tsy any ny adevitra tiako resahana zany
lalàna mametra an'ireny rehefa misy miasa sy andraikitra nomena dia manana an'ireo tombontsoa maro samihafa tokony isitrahana izy fa eo am'le fomba ikarakarana an'le fifidianana hoe maninona le fifidianana tsy mihatsara fa miaratsy de porofotsika azy mamiaratsy an'le fifidianana mifanambaranana voaka ny KMF Knoe zay 30 taona mahery nisehatra tamin'ny fanaraha-maso ny fifidianana vaky vava le KMF Knoe tena grave ty tsy mbola nisy ohatry ty ny safidy mpanara-maso ny fifidianana tena vaky vava izy zao ny zava-misy ary vao farany teo zao nahita ny transparency international initiative Madagascar ya misy an'izay mihitsy ao ifaniry tsara angamba aloha rahantsika de aorin'izay tsika manao an'le famakafakana donc amba faly rahantsika aloha lay transparency international nampivaraontsana ny endriky ny fifidianana ho ben'ny tanàna natao farany teo iny hoy ny transparency international initiative Madagascar tamin'ny alala ny fampitam-baovao anabaka nataony isan'ny endrika ratsy ny tsy fampiny fahitsiana sy ny fangaraharana manameloka mafy ireo tsy fanaran-dalàna ny alatra sy ny fanodikodinana samihafa manimba ny zotra-pifidianana ny transparency international ny tazona larana voalohany ny kandida larana fafito raha ny vokatra vonjomaika navoaka ny seniny 20 desambra teo saingy ny sabotsy dia nisy fivoahan-javatra tsy fantatra nykalan'ny seni ka ny famadika ny valim-pifidianana hoy ny fanamariana ka ny kandida ny fanoherana no nahazo ny salan'nisy sabetsaka nampametra-panontaniana moa ny transparency international ny amin'ny hoe iza ny valim-pifidianana marina no miloha ny transparency ihany koa ny fanampiana isa ireo mpifidy tamin'ny alalan'ny ordonnance tetika izay manozongozona manontolo ho ny fahamarinana toerany fifidianana ho ihany ny fanamariana namotika ny fahatokisan'ny vahoaka malagasy ny zotra-pifidianana ary nampiasa saina ny amin'ny fiarovana ny demokrasia sy ny feon'ny mpifidy ny fampiasana ordonnance ho iatrany ny transparency international izay manameloka ny fomba tsy mazava nataony seni tamin'ny fikarakarana ny voka-pifidianana sy ny tsy fahaizana miaro ny voka-pifidianana tsy miaro ny fanjakana tandalana sy ny vahoaka maso mandidy ny seni hoy ny fanambarana rehefa nanaiky ny lefitra tamin'ny tsindry politika manoloana ireo rehetra ireo dia miantso ny rehetra ny olo-pirenena ireo mpiaro ny zon'olombelona ireo mpiaro ny demokrasia anda iny voka-pifidianana iny transparency international raha tsy tafaverina amin'loany ny fangaraharana sy ny fitandrona ny fahitsiana miantso ireo vondrona iraisam-pirenena sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara izay nandray anjara sy nanampian'ny Madagasikara tamin'ny fampitaovana nanatontosana ny fifidianana iny ihany koa ny transparency international mba hitako ny tamberina ndraikitra sy ny fanazavana ampahibe maso avy amin'ny seni sy ny gouvernemanta manoloana ireo fomba tsy vanombanona ireo tsisy demokrasia roborobo ho ihany ny transparency international nanamafy ao anatin'ny tsy fanaran-dalàna tsisy demokrasia roborobo ho ihany ny transparency international nanamafy ao anatin'ny tsy fanaran-dalàna sy ny fanodikodina-tsaina eloka be vava ny fahanginana manoloana izao tranga izao ho ihany ny transparency izay miantso ireo kandida enina hafa ny faninana mba samy amoaka ny voka-pifidianana ananany ankoatra izay dia melohy ny transparency international tanteraka ireo endrika fampitahorana fanampenam-bava fanasazinana valifaty amin'ny olo-pirenena mpanara-mason'ny fifidianana mpanao gazety mpiasan'ny seni miaro amin'ny fahamarinana tsy azo iadimbaritra ny mangarahara sy ny marina hoy ny transparency international ka ny tsirairay no tsy maintsy manao izay tandrify ananganana ny demokrasia toerina ny valifaty ary takina ny marina hoy ny transparency ka miantso ny olo-pirenena mba omalina sy tsy anaiky lembenana manoloana ny fanodikodinana sy ny fanarota-pahefana ina ary faniry izay le fanambarany transparency international ndao am'izay ary eny ka iny zany a tsy hoe ny mpanara-maso ny fifidianana ihany no miteny KMF Knoe sy ny safidy zany fa itya dia ratsana sampana ngeza be misehatry resam-pirenena miady sy mijery ny sehatry ny tontolo ny kolikoly zay nge ny tena asan'le transparency ametraka an'le endriky mangarahara amendrika an'le fahitsiana fa ny transparency tena mafy be ny zavatra nyresahany iny tena lavo no fangaraharana
de rehefa mijery za moa zany mba niezaka ihany namana Germain zany mba manao arsiva kely amina fanambarana samy hafa tahaka indray satria misy manidikidika ihany le fanambarana de taitra sy talanjona ihany zany rehefa nahita n'lay somboda-tsoratra navoaka ny teo anivony zay transparency zany de zao le izy ty aloha zany le fanambarana aloha zany efa mivakin'iny hoe tena lavo ny fangararana sy fahitsiana ara-pifidianana iny nenontsika teo iny goavambe zany lavo nefa ny nanarina an'zany nametrahana le seny na zay zavatra zay fotsiny aza zay fihezateny zay de goavambe fa ty am'lay sombony fihezateny ty zany eo raisiko kely de inona le izy atsonay ary tsindrinay mafy ny antsonay reo olo-pirenena rehetra reo namany Madagasikara reo mpiaro ny zon'olombelona reo mpiaro ny demokrasia na aveza ny avaiza mba handa izao voka-pifidianana tereko izao rehefa tsy tafaverina am'loany mangarahara sy ny fitandrona ny fahitsiana tonga amina fiantsona olo resaka intégrité fahitsiana fahadiovana tena miantso andahan le voka-pifidianana le seny nefa mahita tena zodrarapiny tokony izy le seny raha nataony tamin'ny famoaham-bokatra tamin'ny herin'ny zoma lasa inona ny tenen'le seny misaotra amin'ny fitondram-panjakana ny nataony nefa le fitondram-panjakana ny tena voaendrika am'le fomba rehetrarehetra nataony tamin'izao zava-misy zao voakitika hatramin'ny lisy-pifidianana betsaka ange no menina fa tsy lisy-pifidianana tamin'ny législative no lisy-pifidianana zay niaina satria misy olona be da be tsy afaka mifidy tamin'ity élection communale aty nefa afaka mifidy tamin'ny législative dikan'izay voakitika le lisy-pifidianana ny fisian'ny ordonnance fisian'ny bulletin précoce ny fiovan'ny PV afa ny navoaka ny SRMV afa ny navoaka ny seny tamin'ny famoaham-bokatra vonjimaika ohatra ny teto Antananarivo ka nge zany talata volonondry nisy kan'zay koa ny mpitarika fikambanana anankiray tany district anakazo be tany koa miova le vokatra any mitsinjo be tany mena miova le vokatra rahantsika misy fandorana pne fidinina an-dalambe mihitsy ny tany nga frero moa zany antoliara tsy manaiky ny zava-misy tany Tomasina mangataka PV confrontation na PV Andriamatora Laonratsira ka candidat larana faefatra tsy mavela nefa zoany candidat ny confrontation na PV hametraka fitorina ho ana lehibe pokotany misy 20 ny sakanana lapan'ny fitsarana saingy misy olona tonga saina ihany moa amina tompona ndraiky hoe zoany candidat mametraka fitorina taiza teto ambonin'ny tany re olona nisy an'zany fa zay le teneko hoe le processus na le zotra zany meratsy mifantaniana mipetraka amiko de zao raha reo arany efa ambarany ny mpanara-masony fifidianana izao no ambarany ny anivon'ny transparency international ale transparency nge de zao hoe miantso mihitsy izy ny olo-pirenena miantso izy ny namany Madagasikara izy moa le namany Madagasikara le mpiara-miombonantoka anie zany ny mpiaro ny zon'olombelona ny mpiaro ny demokrasia voaresaka eto nda raha ara-pifidianana ary tena faratampon'ny antso nataony de hoe handany voka-pifidianana goava am'zany de mbola sy tonga saina an'zany ve ny seny mbola eo ny zavatra nitranga ihany miovaova koa le vokatra afa mivokatra tamin'ny zoma afa mivokatra tamin'ny sabotsy ka iny efa inisan'ny tsipian'ny transparency international de nitadiavana victime l izy zay mampametra-panontaniana hoe accès takiny ahoana no ahafahan'ny olo-pirenena miditra am'zany site zany site officiel na heveritsika zany tena commission nangeza be karakara fifidianana zay nandany-mbola be amina miliara tsy vitany hoe ny resaka lisy-pifidianana nandany-mbola be fomba nikajiana zany nangatany rehetra audit natongavany OIF teto fa ny fomba anaovana ny traitement na résultat ko misy vola be mba hisécurisena le résultat fa adevitra mandrakity ny androany nisy nanandrana niditra na zany voam-bolany zany ary am'y temy malagasy goavambe nanandrana zany hoe mbola sy tafiditra zany le olona fa niova nefa le voka-pifidianana zay mihitsy aveo indrindra zareo ihany no nanana fahefana nanakatona n'lay site le trankala anton-javatra inny zany de petsaka ny teknisianina moa zany mba mahafinaritra ihany za moa sy de havanana amina resaka système informatique ohatran'ireny fa lasa zany
Germaine Menjanary mba ny consulter document samihafa hoe ahoana ny fomba fananganana site, ahoana ny fomba fiarovana site, fa faran'izay tena sarotra fa gagako naninona nisy an'izany eto Madagasikara. Zany anie de crédibilité anseni daholo zany rehetrarehetra zany, de miseho amin'ny endrika fahampiororona ho an'izay olona ao amin'ny seni le izy no mivoaka, ao amin'ny site officiel ny seni de ampiororona ny fomba maro samihafa ny olona ankolaka na mivantana mba hamafa an'izay publication nataony miresaka an'izay, fa nga zany fahatsolo ny olom-pirenena de lasa misy olona samborona misy par rapport an'izany, ary olona avy any amin'ny antokotika Madagasikara te ilaza ve fa avy any no ny piratean'izy, fa mbola adevitra l'izy hoe piratage sa tsy piratage sa modification na résultat, izy anefa manana accès am'izany. De zay le tiako tenenina hoe non, mbola possible ave ny hitazomana ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Tamin'ny talata teo, latsinainy teo, dia mafy be ny faneho-kevitra nataon'Andriamatoa Sitendra Lena Solaiky hoe manampy amin'ny fangalaram-bato ny seni ary ny fisina ordonnance sy ireo mpitandro filaminana de famporisihana miditra anatin'izay hosoka amin'ny fifidianan'izay. Tsy zany teny an'izay fa ny filohan'ny mpanohatra enivon'ny antenimieram-pirenena VP7 nambarany teo anivon'ny filohan'ny firaisankina ihany koa zany hoe tena baribary ny hosoka sy ny alabato, ary tena tsy taratra ntsony le fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika. Io nge tsy hoe fifidianana filoham-pirenena ihany natao hoe alternance demokratika ny eny anivon'ny distrika ihany koa, ny eny anivon'ny commune, ny be ny tanàna samy be ny tanàna, zay no vérité ny urne démocratiquement. Raha tokony hoe mangarahara tsara le voka-pifidianana ara-dalàna ekeny rehetra, de zay le tena tadiavina hoe tena alternance démocratique l'izy. Fihinana zava-misy eto amintsika, tsy zay ny zava-misy eto amintsika. De lasa miahy zany ka raha manatitra an'izay Andriamatoa Marc Ravalomanana hoe ahina ny tsy sy ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika atsony amin'ny alalan'ny fifidianana eto Madagasikara, de zao tsy hoe izy mieritreritra an'izay fa ho an'ny rehetra zany zay mbola hiatsehatra amin'ny raharaham-pifidianana ao aorianao. Ho azy mety hatsehatra amin'ny raharaham-pifidianana afaka 5 taona ohatra, ho anao, ho an'ny acteur politika rehetrarehetra, ho an'ny olona zay mieritreritra hiatsehatra amin'izay hoe tsy possible atsony. Dikan'izay zany satria zay tiana ataony ataona eto ny zany de zay mihitsiny efa tena manao zay tiany atao, zay tena hoe tena anay ny lalàny tsy vo maîtriser. Aiza misy an'izany élection législative sy élection communale mitsatrehatra le filohan'ny république, aizany misy an'izany tambazana amin'ny alalan'ilay programme mpanjakana, le famezana vatsy, famezana tosika samihafa mba azona mpanaradia marobe justifiena fa hoe tena tian'ny olona le candidat andry zareo. Vita ny fifidianana ny ampitsoniny filaharam-be angataka ilay tamby na mpanantenaina tao anatin'ny vanim-potoana fampelezan-kevitra. Le 12 décembre ny teto Antananarivo feno filaharam-be isaky ny arrondissement, angataka an'le vary folokilao menaka sy sisa samihafa. Zao tamin'ny herinandro ity mandeha indray le resaka antsimbona sy sisa. Io moa zany mbola adevitra hafa resahako ny contexte an'iny rehefa aveo zany. Fa zany hoy zay hoe fahamenarana ara-politika, fihemorany demokrasia ary tsy fametrahana ny fangararana sy ilay fahitsiana ara-pifidianana, lay tena voambolana nampiasainy ny transparency mihitsy ny naveloko Germaine Menjanary. Mbola azo antenaina ve no hametrahana ny seni hikarakara ny fifidianana, tsy tompoko. Inona ary ny tokony ataon'ny olom-pirenena tonga de mandrososikevitra ny ataon'ny candidat, ny ataon'ny voameram-pirenena, voamera zay anao ny ataon'ny mpanara-maso ny fifidianana. Zay ny tena tokony izy marimarina kokoa satria afaka mitory koa ny mpanara-maso dia tokony ametraka fitoriana daholo aloha zany zay victime rehetra, na olom-pirenena io na tsiaro fa efa nisy nanosiny tandrifony ny lisy-pifidianana zay tokony anjara manosiny, na olom-pirenena io tsy nanana ny zony ara-dalàna hianefa ny safidiny fa voatohitohana, na candidat io de apetrao daholo aloha zany ny fitoriana na eny anivon'ny tribunal administratif satria zay ny zony omeny lalàna, na
raha misy tompona andraikitra zay tena manao fantokan-dalàna dia azo atao mametraka fitoriana penal na ho an'ireo heverina ihany koa vondrona samihafa mahita ny zavatra mety satria ao arinao ho ampiasaintsika reny rehetrarehetra reny aza nytaniana hoe inona ny antony fa azo ampiasainy reny tsy prescrit reny na zany le fitoriana tamin'ny présidentielle momba n'ilay olona zay tsy manana fahafahana mirotsaka lay manana n'le taratasy 20 centimetatra lay tsy malagasy ara-dalàna afaka hiatrika an'le raha-pifidianana ampiasainy reny any aoriana any tsy mbola levona korony zany eo amin'ny raha-raha-pitsarana na ho amin'ny fitoriana rehetra mikasika ny mety hosoka sy alabato tamin'ny élection présidentielle na ny mikasika lay fomba nikarakarana amin'ny fifidianana ka tsy nahara-dalàna an'ilay gouvernemanta sy ny sisa sy ny sisa taty amin'ny législative fiovan'ny PV samihafa ny bulletin précoché ny mety ho famadihana ny voka-pifidianana samihafa sy ny hoe gouvernement efa nametra-pialana no mikarakara mamoaka an'lay fiatsona mifidy an-datsabato sy am'izao communal zao ho ampiasaina daholo zany any arina rehetrarehetrany aza nytaniana ho any ny antony hoe rovina de amin'inona sy ahoana ny atongavany zany fa zay zany ny antsoko an'izay candidat rehetra zay mety ho victime hoe aza mipetrapetra-potsiny nomeny lalàna fahefana isika miverina amin'io satria candidat koa am'izay fotoan'izay tamin'ny élection communal teo tery amy districtna commune ambony vohatra ambodratsimo de zao zay aloha de nametraka fitoriana nahita tsy fanarahan-dalàna maro be tena nametraka fitoriana zay nitondra vady tany zay nandritry ny vampitaona ny fifidianana iny nahatratra zay olona maro zay avy any amina toerakafa nifidy tany amin'ny fari-pifidianana zay nirotsahanay olona tsy manana adresy ara-dalàna nahatratra zay teritery ataona candidat zay mitovy le taminay samy candidat ny fanolona mpikambana eo anivony birao fantatsam-bato sy sisa sy ny sisa zay tsy mameny fahamarinana ny latsabato sy ny fifidianana déroulement ny élection zany trangan-javatra maro be apetrao daholy aloha ny fitoriana ilainy zany lalàna aloha ampiasaina foana ninina zavatra nitranga fa rehefa avy eo adevitra hafandray ny adevitra politika sy ny ahafahana mitondra an'zany rehetrarehetra zany eo anivony sehatra nasionaly sy ho ampiasainy any amin'ny hoe reto daholo ny endrika ny tsy fanarahan-dalàna nataon'lay seni zay tsy hafa-miala ninina resahany zay anisa mpiara miombonantoka na tiana na tsy tiana ao anatin'zao alabato olana ara-pifidianana tonga de ataoko feziko anatin'le olana l izy raha vao misy olana manko de eo anatin'izay ny osika ny alabato nrehetrarehetra maro be zany efa nambarany ny filohampanohatra eo anivon'ny anteny meram-pininy zany Germain Menjanary fa zay aloha zany everiko zany fa zo sady ho ampiasaina ao arinao zany mba ahatonga ny rehetra ny amin'ny hoe misy tanitandalàna eto tsy hoe manao zay daniny kibony foana akory reto olona reto fa misy tanitandalàna dikan'izay afaka mampiatra an'izay tiany ampiarina ao arinao rehefa tena misy afaka mampiatra ny lalàna araky ny tokony ho izy ka tokony enjehana zay tsy nanao ny tsy ara-dalàna teto zay nandika lalàna teto zany hoe tsy afaka mitsotsotra any an-tranony zany reto olona zay mety hoe lany tamin'ny alabato reto tsy afaka mitsotsotra any an-tranony zany reto everina fa nanosika atao anatin'ny alabato sy izay rehetra nitsokombakomba atao anatin'ny alabato rehefa tafapetraka amin'ny fitorinao de azo foaziny zany amin'ny vanim-taona tokony amoazanay zany mankasitraka fa nirazafy manantany tapitra ny fotoanantsika famitinana farany satria nisy ihany koa ny antso zay nataony filora valo manana marika ny latsinainy lasa teo ye iny moa zany tena everiko fa mitombona be ny antso nataon'ny filomarika ravalomanina satria indraindray rehefa mijery an'le zava-misy de everiny olona hoe raha ny tim na ny mpanohitra firaisakina zany na ny RMDM sy ny sisa ihany zao zava-misy zao na hoe raha ny fianakaviana ravalomanana ihany zao olana ara-pifidianana zao tsia ny zava-misy any be mitsinjo be tamymena ny zava-misy any talata amin'ny voalondra ny zava-misy any tomasina zava-misy any toliara tsy atokotiky madagasikara nge le mirotsaka ny mitsinjo be tamymeny tsy avy amin'ny antokotiky madagasikara nge fantoana ny antokotiky madagasikara lay any tomasina lay any toliara le mampitabataba namana frero ankaherezana azy
ny any ankazo be ny ato atalata ny volonondro ny hoe candidat avy amin'ny antokotiky Madagasikara, ny eto Antananarivo renivohitra ny hoe candidat avy amin'ny antokotiky Madagasikara, zay tena victime ny amin'izany osoka zany ny rahantsika ny alàna nandritra ny vanim-taona fifidianana iny, ny resaka ordonnance teto Antananarivo renivohitra tompoko ny tena niarana zany tamin'ny arrondissement enina. Ahoana ny eritreretanao olona 3 isan-jato ny vato azy ny tamin'ny taona 524 rehefa nirotsaka ho fidiana ho be ny tanàna, tamikeo izy mahazo vato be tsy hitanono. Volana aogositra izy tendrena ho PDS, inona mba réalisation na travaux vitany, inona mba action sociale avy tena hoe goavambe vitany na teto 192 fokotany ve, na vita réalisation goavambe tamin'ny 6 arrondissement ve, lamina ve ny tontolon'ny fanotofana tany, lamina ve ny tontolon'ny resaka lalan-dratsy rehetra eto Antananarivo renivohitra, ny resaka fako, ny resaka tsena, fitohanana fifamoivozana, ny resaka parking, raha reo fotsiny resahako. Vola am'le olona ve zany na tonga Antananarivo renivohitra hifidy azy, tsia. Raha ny fotoana nanindrena azy taty amin'ny volana aogositra tsy ampy na ampisehoany fa tena nainy asa izy ary tena babon'le tanàna. Ary na ny programme, inona moa ny programme, za candidat-mpanjakana, atsika ny tanàna, tsika ny rôle, zany nge tsy programme zany, fizazahoany zany nge, atsika ny tanàna. Zay le izy, ka zay le tiako tenenina hoe manahirana le zava-misy, tena manahirana. Ka tsy raha ny antokotiky Madagasikara tsony zao zava-misy io satria efa be loatra le fandikan-dalàna nanomboka taty amin'ny présidentielle karazany maro, nandalo taty amin'ny législative, nandalo taty amin'ny mamarina azy sika ty amin'ny communal am'izao fotoana zao. Ka raha miantso zany Filomarka Ravalomanana hoe tena misy fandraisana andraikitry ny vahoaka zao de tena marina zany. Mba tena ho tompona andraikitra tokoa ny vahoaka malagasy satria lay zoa mihitsy ny vohitsakitsaka. Lay tena fanantenany ngezabe ahafahany manova sy mametraka olona zay eritreretin'ny sainy mba hitondra fanovana azy mihitsy no tena voatohitona amin'ny alalan'le safidina. Lefa ahafahany mihitsy no voaolana. Lisy mpifidianana, bulletin, kara-pifidianana, kara-panondro sy ny sisa sy ny sisa. Ary tsy vitan'izay fa ho an'ny herivelom-pirenena rehetra. Efa miteny herivelom-pirenena tsika ny fikambanana ny antoko politika, ny avy amina finoana maro samihafa. Reo manam-pahaizana eto amin'ny tany sy ny fanjakana hitaza-potsiny amin'izao ve ino ny fanambarana nataon'ny transparency, ino ny fanambarana nataon'ny mpanara-mason'ny fifidianana safidy sy ny KMF Knoe. Za moa tsy hitanisa tsony ny efa karazany efa fiahiahina samihafa nataon'ireo avondrona antoko samihafa zay efa naneho ny hevina. Fa osa hoe za zany de tena manohana tanteraka ny antso nataon'Andriamanitra Marika Ravalomanana ary mampirisika amin'ny herivelom-pirenena rehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana naiza misy atsika. Na ny Fianaratsoa ianao, na ny Sambava ianao, na ny Vohemary ianao, na any Vangaindrano ianao, na any Ikongo ianao, na any Vondrozo ianao, naiza de zao miekara mifampiresahany tambara fa raha izao no mitohy de tsisy alternance démocratique antsony eto. Zany fombafomba fotsiny sisa le fifidianana fa efa vita mialohan'ny fotoana hanaovana ny latsabato ny lamina sy kalamina rehetra ahafahana manohosoka sy alatra. Zay zany le tsy maintsy roana de lasa olona mipetraka tsy araka ny fomba demokratika no mitatana an'le firenena sy mitatana an'lay andraikitra maro samihafa takiny lalàna amin'ny alalan'ny fifidianana fa olona napetraka ara-pombapomba fotsiny ara-pifidianana fa efa voaomana tamin'ny alatra sosika. Sotra Germaine Menjanary. Inary tapitra ny fandarantsika tamin'izao hariva izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany rapitso zay am'rahalahy mbola iverina. Toy ny isan-taona dia tany amin'ny FJKM Amerika Sina no nankalaza ny fetin'ny krismasy ny filoha Ravalomanana Marika sy ny ankohonany. Fotoana ihany koa ny arabany ny vahoaka malagasy rehetra na tratra sy afaka niaina izany fotoan-dehibe ho an'ny fiangonana sy ny kristiana izany. Fotoana anamafisan'orina ny finoana ananana farantenana izao Noely izao hoy ny afany nandritra ny fandraisam-pitenenany. Ny heriny sy ny fahafahany izay hoenty no ananana finoana matanjaka ka hijoroana amin'ny marina ary ahafahana miatrika ny zava-manahirana rehetra hoy izy. Andriamanitra lehibe isika fa
tratry ny krismasy joyeux Noël faly a tena faly miarahaba rehetra boaka malagasy rehetra amin'ity andro krismasy ity zava-dehibe ho antsika mpino ny androm-pamonjeny zay nataon'i Jesosy Kristy sy ny fahafana zay azontsika tsy nofinofo tso fa tena izy ka na inona mitranga manana finonotsika ary manana fanantenana fa olona fovonjy fa dia miarabantsika rehetra takany krismasy ho aminareo hoe fotoana anankiray zay iainantsika kristiana sy ireo mpino rehetra manera vontolo zao ny krismasy entina ampifalifaliana ny ankizy fahazany tso tsy anadinotsika ny anamafisantsika finoana ka nanatsika fanantenana ka dia sotran'Andriamanitra lehibe amin'ity andro androany ity satria araka le enitsika teo zay nataony ray aman'eny mpitandrina dia mazava tsara fa ny heriny sy ny fahafahany zay entiny no ananatsika finoana matanjaka ka ijorotsika mandrakaritra amin'ny marina ary ahafahantsika hiatrika ny zava-manahirana rehetra ko aza matavaka mino fotsiny any momba atsika mandrakaritra Andriamanitra ary tsy mahafina masaraka atsika izy isika koa tokony sankatsiary tena ampiseho zany finoana ao anatintsika zany ananatsika lay fanantenana fa tsy mamelatsika ho rery izy amonjy atsika izy arana afaka atsika amin'ny fahasahiranana rehetra amin'ny ady saty rehetra ataotsika fa dia matoky sy mino aho fa samby anana zany ao an-tsainao tamin'ny fihavanana ary kolokoloy hoy ireo ray aman-dreny ara-panahy eo anivony fiombona ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM. Ny antsony kristianina rehetra ny FFKM mba hiaro ny fahamarinana ampanjakana ny filaminana. Ny antsony kristianina ihany koa ny FFKM mba hirahina ho an'ny soiombonana ka ankalaza ny Noely miaraka amin'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Noely feno fiadanana sy fanantenana no irarian'ny FFKM ho an'ny tsiraray, Noely ny fibebahana sy mba androsiana ny tsiraray hanamafy ny finoany an'Andriamanitra. Ny 12 hatramin'ny 20 janoary avy izao moa no herinandro ny firaisampinoana ary ao anatin'ny fiomanana ho amin'izany ny FFKM. Matitoko voalohany antiny 17 manao ny hoe indro ny Virjiny toy ijaza ka hiteraka zazalahy ary ny anarana atao hoe Emmanuel izany hoe radika amintsika Andriamanitra. Io no tenin'Andriamanitra no nentina teo anivon'ny foibe FJKM nitondrana hafatra ho an'ny kristianina nandritra ny fankalazana ny Noely 14 ho mala alarobia. Mizara telo miavaka ny hafatra nataon'ny mpanompony izay miendrika fanontaniana manao ny hoe amintsika Andriamanitra fantatrao ve, ho lavinao ve, mbola tianao ve. Fa tena tia zao tontolo zao Andriamanitra ka nomeny azy ny zanan'lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fianana mandrakizay dia Andriamanitra mamonjy izy fantatrao ve zany amintsika Andriamanitra le Andriamanitra manatona amin'ny fanetretena lehibe le Andriamanitra tia satria tena tia marina ary le Andriamanitra mamonjy satria te hamonjy atsika amin'ny fahaverezana mandrakizay fa ny fanontaniana faharoa avana malana dia izao amintsika Andriamanitra ho lavinao ve rehefa namitina ny fahatongavan'i Jesosy ho Andriamanitra amintsika mantsy Jaune ao amin'ny Jaune toko voalohany ny faraky 12 avana malala dia Jaune mitinany azy tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy ny azy tsy nandray azy tonga tao amin'ny firenena jiosy izy nefa Jesosy jiosy fa jiosy tsy nandray azy tonga tao amin'ny firenena jiosy zay firenen'Andriamanitra izy saingy ny firenen'Andriamanitra tsy nandray azy tonga tao amin'ny jiosy zay ny fiangonan'Andriamanitra ny fiangonan'ny testamenta taloha izy saingy ny fiangonana tsy nandray azy ary eo rehefa namalala ny fanontaniana zay ataon'ny tenin'Andriamanitra atsika ary ianao mba ahoana amintsika Andriamanitra fa ho lavinao ve ny tantarany krismasy hita amin'ny filazantsara raka amin'ny Matthieu rehefa namalala eo amin'ny toko voalohany moa tsika ny engy fa raha toizantsika eo ambany io amin'ny toko faharoa dia ahitantsika ny Herode mbola handa an Jesosy Kristy le Andriamanitra amintsika ve ianao tahaka ny Herode ilay maty ny fahefana maty ny seza
maty ny voninahitra dia nandahany jesosy kristy ary nitady izay amin'ona azy mihitsy azy. Io fitiava-tsezanao io fitiavanao voninahitra io fitiavanao fahefana io anoeranao ny jesosy kristy handavana azy sy aminonao azy ary ianao mba ahoana so dia nantsona ho amin'ny asa samihafa ianao dia nanaiky saingy mody manaiky fa raha marina tsy tena manaiky ka tsy maintsy misy eo ihany ilay famadihana an' jesosy amintsika Andriamanitra mbola tianao ve izy no atao za mifantana zany amintsika Andriamanitra saingy ny fanoloran-tenantsika ho azy ny faneketsika ho fiangonana ny faneketsika ho mpianatra Kristy tsy midika akory fa tsy maintsy haharitra amin'izany tsika tsia indrisy ary reny mahatony amintsika Andriamanitra fa mbola tianao ve izy sa fihetsiketsehana sisa natao ao hena maso sisa ny jalona anatin'ny fiangonana fomba sisa nanaovana ny fivavahana samihafa rehetra miala tamin'ny fitiavana voalohana fantaniny ataon'ny tompo amin'izao krismasy zao zany mazava ihany koa ny afatra avy amin'ny filohan'ny mpiangonana ity tamin'ny fankalazana ny Noely 7 teo izay ny antsony rehetra tsy anao krismasy ny Herôda fa kosa anao krismasy ny Jesosy. Ny afatra dia tsotra ray somarina Jesosy ilay tonga monjy ianao na mpitondry ianao na entina. Aza manao krismasy ny Herôda, aza manao krismasy ny Herôda, krismasy ny maty eritreritra jambony fifikirana amin'ny sezany ka nitady ny fomba rehetra hamonona ilay fahamarinana. Aza manao krismasy ny Herôda, krismasy ny maty fanahy ka sahy mandainga akitsirano ny atsara vela tsy mahatsiravina mba tsy hamelana ilay marina hiseho. Aza manao krismasy ny Herôda, miorooro sao misy anongana dia nampiasan'ireo miaramilany hamono ireo zaza menavava. Aza manao krismasy ny Herôda, mpanjaka adala ny mempahefana ka aleony ny vahoaka no naripaka hierovana mafy ny sezany raha voareny fa nisy mpanjaka voateraka tany Betlehema. Fa manaova krismasy ny Jesosy, Jesosy ilay mpanjaka ny voninahitra avy tany amin'ny tampony lanitra nefa nietry hamonjy ny maro hianaran'ireo tideradera miedinedina anatin'ny ota. Jesosy ilay mpanjaka ny fahendrena ka ny tenany no nataony sorona hoenty mamonjy ny olona fa tsy ny vahoaka no nataony sorona hifikirany amin'ny mahampanjaka azy. I Jesosy ilay mpanjaka ny mandrakizay nampitraka ireo mpiondrika ambany variana amin'ny fiainana tany, ireo jamba ny volany tany, ireo jimby ny fahefanany tany, nampitraka azy ireo mba hisaina ny mandrakizay ka hiala amin'ny ratsy fanao hino azy mba ho olombavonjy. Jesosy ilay teraka tena nahantra fa nampanakarenany maro dia ireo nanehoany fitiavana hino azy handray famonjena ho to azy ho zanak'Andriamanitra dia ny farany handovan'ny lanitra. Saika fenoka avokoa ireo fiangonana ho malina nandritra ny fankalazana ny fety Noely fahatsiarovana ny naterahany Jesosy Kristy. Ireo mpanarady ny fivavahana kristiana no tena voakasiky ny krismasy saingy ny rehetra no afaka nankalaza izany satria andro tsy fiasana maneran'ny tany 5 Desambra. Na izany na tsy izany, manodidina ny firenena 14 maneran-tany no tsy mankalaza ny andro Noely no sady tsy manao azy ho andro tsy fiasana toa ny Afghanistan, ny Algérie, Botana, Korea Avaratra, Libia sy ny sisa. Nafonja ny afatra tamin'ireo fiangonana samihafa toa ny teto amin'ny FJKM atsimo ny Mamasina. Io Jesosy io na io Jesosy io dia ilay mpamonjy tsy manam-paharoa tonga hamonjy ao tontolo izao tsy misy mitovy aminy. Ny hevitry ny anarany mihitsy zazalahy no teraka ary dika ny anarana hoe Jesosy na Jesosy dia Andriamanitra mamonjy. Izany hoe ty Jesosy Kristy ity dia tonga hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany, tonga hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahoriny, tonga hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahantrany, tonga hamonjy ny olona ho afaka amin'izay fatorana rehetra mety handiza azy. Ny Andriamanitra ivavahantsika ilay mpamonjy zao tontolo izao dia Andriamanitra tonga fiadanana ho anao. Ny atao hoe fiadanana mantsy ao dia ao aloha fahatsarany
fitrana sy fihavanana amin'Andriamanitra. Fa eo ihany koa lavitry ny loza sy ny atao amin'ny ratsy rehetra. Fa ao anatin'ny fiadanana koa, Andriamanitra mihitsy no miaro anao sy momba anao amin'ny fiainan'Andriamanitra. Ankoatra ny fety aman-danonana samihafa, tsy vitsy ireo ny safidina monjy ny trano fiangonana na ireo tsy zatra makany azy isan'alahady. Fa tamin'ny fifaliana tanteraka ny nahatongavan'ny olona, ary zany fofalifaly zany no nentina teo anatrehan'i Jesosy, ilay teraka ho antsika, ary dia izay fahaterahana izay moa ny antony krismasy, fahaterahana vaovao, fiaingana vaovao indray. Dia manantena fa hitondra fiovana be lehibe, fahaterahana vaovao any vahoaka an'Andriamanitra, ny fahatongavan'i Jesosy Kristy teto an-tany, izay tsaroana marihana tamin'ny alalan'ny fanolorana ny zaza ao amin'ny sakramentany batisy zany, ary maro efa ray volana melona efa nisy ny fiofanana, dia maro ireo ny safidy ny androny 5 Desambra ny isa 20 izy ireo natao batisa teo, ary isaorana an'Andriamanitra ny fahatongavan'izy rehetra samy salama, ny samy fanahy masina. Feno fandaharam-potoana ny fiangonana ho omaly tontolo andro. Namarina ny omaly ny fetin'ny krismasy nataon'ireo sampana isam-pitandremana toy ny sampana sekoly alahady. Nanao hira sy tsy anjery ary iseho maro isan-karazany naneo ny fahateran'i Jesosy. Etsakilan'izany, tao anaty fahasamihafana tanteraka no nankany malagasy ny fetiny Noely. Tao ireo nanao ny asa andavanandro toy ny varotra, tao ihany koa ireo nanao izany ny fotoana niavaka ny ranany sakafo tamin'ireo fianakaviana, ary tao ireo namonjy ny toeram-pitsangatsanganana samihafa. Niverina tamin'ny andavanandrom-piainana indray ny malagasy nanomboka androany, mialoha ny atrehan'ny fety ny farantaona sy ny fitsenana ny taom-baovao amin'ny herinandro avy io. Niakatra ny taremarika sy ny andotanisany ireo olona ny lafitsaboana teny amin'ny hôpitaly CHUJR nandritra ny fetiny krismasy izany hoe ny 4 sy 5 Desambra 2022 ranita tamin'ny krismasy 13 raha ny angom-baovao teny an-toerana. Natratra 5 ireo olona ny lafitsaboana atao amin'ny sampana vonjitaitra tamin'ity taona ity, raha 20 zany taondasa. 20 tamin'ireo nody sy maintsy no tazonina. Olona 2 namuniainy tao amin'ny hôpitaly, ary olona 2 hafa kosa efa maty teny ivelany no nentina tao amin'ny hôpitaly. Niakatra ihany koa nadotanesa tao amin'ny sampana famelomanaina raha ny vaovao ihany. Nananika 20 zany, raha 20 tamin'ny taondasa, 20 tamin'ireo tsy maintsy no tazonina. Saika vokatry ny fisotroana tafahotra, ny areti-pivalana ary lozam-pifamovozana, ny ankamaroan'ireo sy ny antony hitarika ny fahafatesana. Andron'ny krismasy dia nisy lehilahy miisa 9 tratran'ny intoxication aiguë, vokatry ny fiboboana zava-pisotro misy alcool. Misy ihany koa moa zany tentative na suicide izay lehilahy ihany koa. Mahakasika ny areti-pivalanana na ny maladie diarrhéique dia nisy lehilahy anankiray tratran'ny intoxication alimentaire ary vehivavy anaky 2. Ny tratran'ny tiaka na hoe toxique infection alimentaire collectif dia lehilahy miisa 2 ary vehivavy miisa 2. Raha miresaka lozam-pifamoivoizana kosa moa zany dia ny accident responsabilité civile no tena betsaka, satria dia mitotaly 150 izany ny krismasy teo. Manaraka izay dia ny accident de la circulation, satria dia 470 zao no accident de la circulation voaray tato amin'ny hôpital CHUJR. Raha oharina tamin'ny heritaona moa zany dia nisy fiakarany tokoa izany zavatra izany, ko dia eo manakaiky izao ny fankalazana ny faran'ny taona sy ny taom-baovaka dia entanina hatrany isika fa tsy miaraka tompoko ny fisotroana fiboboana zava-pisotro misy alcool sy ny familiana fiarakodia. Ny 20 Desambra moa zany dia misy anaky ny olazaiko teo dia anaky 2 no maty zany tato amin'ny hôpitaly.
Anisany namarika ny fetin'ny krismasy ihany koa ny fatapahan-jiro lavareny tamin'ireo faritra maro teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina toy ny teny Mahazo, Ambatomaro, Nanisana, Ambomiandry, Ambanidia, Ambohipo, Mamasina, Ampefilo, Andavamamba, 67 hectares, Ankatso, Ankatoto, Tsimbazaza, Akadimbahoaka, Ambohimanarina, Ivato, sy ny sisa. Voakasika ny fatapahan-jiro ihany koa teny Analakely, Tsaralalàna sy Faravohitra. Tao anaty azy naraka izany no nanamaria ny tokantrano sy ny fiangonana maro tamin'ireo faritra voakasika ny herinandro ny krismasy. Efa nananika ny 420 ora mihitsy zany ho an'ny faritra sasany ny aliny 13 Desambra toy ny teny Ambohimantra nanomboka tamin'ny 20 ora aliny hatramin'ny 3 ora sasany ariva ny 14 Desambra. Ankoatra izay, tokantrano telo olona 7 no ravafananana vokatry ny famaizana trano lehibe iray tetsy Ambatomaro Malialina. Maitsy nisy norasina avokoa ny 100 amin'ny fananana rehetra tao amin'ilay trano. Lehilahy lehibe iray 80 taona manana aretina momba ny tosi-drano namony ainy tamin'ity loza ity raha ny famitam-baovao. Tsy fantatra mazava kosa izay antony nahatonga ny afo. Nodimandry ny 14 Desambra lasa teo amin'ny 17 taonany rehefa nolazaony aretina ny profesora Manantsoa Victor, mpampianatra mpikaroka sady efa minisitra ny fampiofanana arakasa sy minisitra misana ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana. Mpisehatra sady mpanao politika niaraka tamin'ny profesora Zafiarbera no tena namantarana ny Victor Manantsoa. Ny vohiatran'ny fampiavana am-pirenena ny tenany ary mbola ny matimatesany hatramin'ny nalasany zany hoy ny filoalefitry ny RMDM, Pastora Tsarame Edouard Androany. Ny zavatra tena nampisongadina azy dia ny fijoroana maharay aman-dreniny firenena hoe ahoana ny fomba hoentina mampiavana ny malagasy sa malagasy mba tsy isiny raha mandrika iverimberina eto amin'ity firenena ity na krizy miverimberina eto amin'ity firenena ity. Za mino fa na iza samy miandrandra an'izany zavatra tolona ny matematesana zany rehetra mba hahatongavana amin'izany ary zahay koa ty aorina zay mbola velona ankehitriny dia miombon-kevitra aminy hoe tsy mety kosa raha ohatra ka hoe malagasy mpiray tanindrazana aminao zao no andeha andatsadrasy hamono mpiray tanindrazana aminao zay tsy anainga an'izany. Zay no iadivana ary zay no ekena ny amin'ny tantarany tompokilahy Victor Manantsoa. Mbola tsy tapitra ny ady anatrarana antanjona ny fanamafisany malona ny zava-misy ankehitriny izay mbola tena anjakany tsirariny sy ny tsy fahamarinana. Tsy mbola tapitra zay ady zay satria mbola manjaka eto amintsika ny tsirariny, mbola manjaka eto amintsika ny tsy fahamarinana, mbola manjaka eto amintsika ny fandrahonana vao aingana ary tsika mbola misy namantsika no gadraina ny tsy fahamarinana zay no mahatonga antsika mbola hijoro amin'izao fotoana izao. Raha ny fandaharam-potoana nentona ny ala tao an-trano Mamasina Atsimo ny nofo mangatsiaka ny profesora Victor Manantsoa tamin'ny 2 ora tolakandro teo. Nentina nanomezam-boninahitra Andriamanitra tao amin'ny Ekara Saint Joseph Mamasina mialoha ny tondrana azy any an-tanindrazana ny Vohimasy Manakara. Tonga nanotrina ny fianakaviana ary nanao ny adity farany ho an'ny tompoklany avy amin'ny fanoherana androany nahitana ny TIM, ny Firaisankina, ny RMDM, ny RFM sy ny maro hafa.